Trangam-piarahamonina niteraka adiny tsy fanarahana tamina resaka fanakalozana izay nataona olona roa tetsy Anosy Zato tetsy, nisy mihitsy aza moa ny fifampikasitanana izay nahitana rahalatsaka tao anatin'izay. Ny akon'izay ary. Renim-pianakaviana iray no naratra teo amin'ny firifany vokatry ny fikasehatan-tanana nataona lehilahy iray. Anisan'ny resaka ny atombohan'ny fifandonana ny mahakasika ny vola R1,00. Tsy fahampiany vola R3,000 tamin'ity lehilahy ity izay ny fanarahan'izy roa toa no anisan'ny nahatonga ny fikasehatan-tanana. Izy zany fanamena amin'ny 7,000 vidina bodobodo dia za variana ny Ratso izany Irina tatsy dia mipetraka teo izany Irina aho dia tonga dia sotominy tamin'ny akatra afaka eto amin'ny tany anony ary zany raha tsy nahinaka za miala dia tany anony fa misy roalahy izy miala. Manoloana izany fifandonana nisy tamin'ity lehilahy ity sy ilay renim-pianakaviana dia nisy tamin'ireo mpivarotra sy nipetraka manodidina no niaro ity ramatoa ity ka nanohitra ny herisetra nataon'ity lehilahy dia naratra teo amin'ny tarehany. Arak'izany dia samy naratra ny teo amin'ny lohan'izy roa tonta. Marina moa fa teo amin'ny lohan'ny Braon Fokontany Anosy Zato Atsinanana no nisehony tranga izay niatomboka tamin'ny resaka vola R3,000.